Azo hozaraina azoka tsy telo lehibe ireo lara-pamehan'ny ny ministera ny arenakibon'ny tany ao anatin'ny 100 andro voalohany ary efa ao anatin'ny fanatanterahana izany ny ministera, ny sehampiariana volamena, ny fitrandrahana madinika artizanaly, ny fitantanana fandraharana ny arenakibon'ny tany. Isan'ny tanjona nofaritana ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy fanohizana ireo hetsika famongorana ny fandrobana ny harem-pirenena. Faly zay satria tonga le fanjakana zay nandrandrainay zany ty satria le harena zay henanay aty vahoaka aty zany dia ohatrany lasany reto vahiny reto amin'ny fitaovana zay goavana dia goavana. Asa efa mandeha ny fitiliana ireo toeram-pitrandrahana volamena tsara-dalàna irosoana amin'ny fandravana sy fanajanonana izany. Momba ny fandranana volamena amin'ny fomba ofisialy. Ny 20 febroary lasa teo teny amin'ny guichet unique d'exportation Maininy Business Center Ivato no nanomboana izany. Naseho apahibe maso ireo dingana rehetra lalovana amin'ny fandranana volamena. Ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany dia manampy ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fanamorana ireo pitsopitsony ara-panjakana takin'ny fandranana ofisialy sy fampanarahan-dalàna ireo mpisehatra miainga amin'ny mpisivambolamena eny fotony sy ireo mpanangom-bokatra. Ireto farany izay tarihana mba ahatonga ny volamena vokatra ho eo anivo ny toby mpividianam-bolamena na comptoir de l'or. Fikambanana miisa 150 izay ivondronan'ny mpitrandraka arenakibon'ny tany madinika sy mpisivambolamena maherin'ny 2,000 manerana ny nosy no nisitraka faritra voatokana anaovana tatsoroka azy ireo na zone d'encadrement ho fampidirana amin'ny sehatra ara-dalàna azy ireo. Mitohy izany hetsika izany. Eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny arenakibon'ny tany dia hiditra amin'ny dingana manaraka. Izany hoe fakakevitra andraisan'ireo mpisehatra anaty sehampiariana arenakibon'ny tany anjara momba ny volavola didy fampiarana ny fehezan-dalàna vaovao mifehy ny arenakibon'ny tany. Mikasika ny fahazon-dalana momba ny arenakibon'ny tany na permis minier dia vita ny famolavolana ny drafim-panadiovana na plan d'assainissement entina anohizana ny fikirakirana ny antota-taratasy fangatahana eo anivon'ny bureau de cadastre minier de Madagascar na BCMM ka atolotra izany mba ankatoaviny ny rafitra antanatohatra ambony.